Natsiaro manokana ireo mpiasa manodidina ny 700 miasa eo anivon'ny ministeran'ny Etiopia rahamatoa ministra Ianta Andriamandrato ka nanolotra vatsy nentin'izy ireo niatrika ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao teo. Fanadihadiana eo amin'ny sariny ministeran'ny Etiopia. Nampivory ireo mpiasa manodidina ny 700 miasa amin'ny fampidinana ministeran'ny Etiopia eto amin'ny foibe Antananarivo rahamatoa ministra Ianta Andriamandrato ny 3 Desambra teo. Fotoana izay nentina indrindra nitondrana firarian-tsony mpiasa ahatratra ny taona vaovao. Manana andraikitra goavana amin'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena sehatra Etiopia sy ny tontolo ambanivolo ka tsy maintsy misikina amin'ny andraiky ny mpiasa ministera Etiopia mba ahafahana manohana akaiky ny popo malagasy ho rahamatoa ministra. Fotoana nanamafisana ny fifandraisan'ny ministra sy ny mpiasa ihany koa io andro na 3 Desambra io. Manoloana izay indrindra dia tsy adio ny rahamatoa ministra ny nanolotra fanomezana ho an'ny mpiasa toy ny akoho, menaka sy ny maro hafa koa izay mariky ny famatorany eo am-pitarika sy ny mpiasa, indrindra moa fa manoloana ny vanim-potoana toy izao mba ahafahana mitsinjo ny tokantranon'ny mpiasa rehetra. Amin'ny herinandro avy io ny fantatra fa mbola hisy fihaonana manaraka eo amin'ny tompony andraikitry ministera sy ireo mpiasa ka amin'io no anatanterahana ny lanonana fampiarabana sy firarian-tsoa noho ny fatratrarana ny taona vaovao 2024.